amin'ny fiatrehana ny loza mety hitranga mandritra ny fety ny sampana mpamonjy voina. Nozarana fanomezana ny mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo androany. Tsy dia mandeha araka ny tokony ho izy ny tsenam-borona raha nanambarany ireo mpivarotra sy ny mpisehatra amin'izany. Ankafaliagna koa tompoko lasy tompoko vavy nandesiko mitsidika ny tokantranao amin'izao matinaly izao talata fa 12 ny volana Jona 2020 sy 2020 mamanitry fety koa ihany koa moa izao andro sy fotoagna izao satria dia amaray ilay fotoana lehibe izay anamariana ny tsingeritaona ny nazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovantegna koa dia arabaigny sahady atsika jiaby ary irariagna soa ihany koa atratra izany andro malaza izany. Ifantoka indrindra amin'izay fankalazana ny fetim-pirenena izay ihany koa ny vaovaontsika amin'ity niany ity. Famelohan' izay dia ikoragna boly tsendrika atsika amin'izao fotoagna izao nandritra ny valandresaka izay natao tamin'ny mpanao gazety tany Alexandrie namafisany Nicolas Dupuy izay mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy fa efa vonina hiatrika ny ekipa pirenena Burundais izy ireo amin'ny alakamisy 17 ny volana Jona ho avy izao. Nambaran'ity mpanazatra ny Barea ity fa tsy ho moramora io fihaonana io satria tsy hanaiko resy ihany koa ny Burundi noho izy efa resy ny Nigeria. Na izany aza efa tsara homana ihany koa ny ekipan'ny Madagasikara ho hiatrany ity mpanazatra ity anambatra ny heriny rehetra ka handresy amin'ny fihaonana amin'ny alakamisy 17 ny volana Jona ho avy io. Izay ny momba niny fa ikoragna ny eo amin'izay fanomanana ny fiatrehana ny fetim-pirenena izay atsika vonina tanteraka ny mpamonjy voina avy eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fiatrehana izay mety loza hitranga mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena ary misy moa ny fiara-miasa amin'ireo ivitoerana ny mpamonjy voina jiaby eto Antananarivo. Mitatitra ny antsipriana izay vaovao zay Germaine Menjanahary sy Erzora Jona Arvondi. Na dia eo aza ny fiatrehana ny fetim-pirenena eny am-roapolo Jiona dia tsy ambanin-javatra ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ho an'ny avy eo anivony sampana mpamonjy voina etsy tsara lalàna efa asa fanao andavanandro rahateo izany ho an'izy ireo. Ny androany talata 14 ny volana Jiona dia niompana tamin'ny fanamboarana ara-teknika ny fiara izay famonoana afo sy ny fiatrehana ireo loza maro samihafa ny teo anivony ity sampana ity. Targetra rahateo ny anaovan'ny malagasy fety ao anatin'ny filaminana ka tsy misy loza. Nanamafy ny lehibe ny sampana mpamonjy voina androany fa efa vonina tanteraka amin'ny fiatrehana ny fetim-pirenena ny saper-pompier ary tsy tokony isalasala iantso ny larana 12 raha toa ka sanatria misy ny loza raha ny nambarany. Efa tena amperiny amin'izay fiatrehana ny fetiny asaramanitra 20 Jona zay ny vondron'ny mpamonjy voina. Koa efa nanomboka tamin'ny 12 ny volana Jona izany podium zany dia tany koa zany ny mpamonjy voina no efa miaro an'izay olona mamonjy an'ireo fety ireo amin'izay mety ho loza na aretina tonga tampoka amin'izany famonjena ny fety izany. Ao anatin'ny fety sika zao dia ny ifampizarana dia ny hoe maiza amin'ny fety. Faharoa raha sendra sanatria misy ny loza eny antsefatsefany eny dia tokony tsy salasala ny ponina Antananarivo renivohitra rehetra iantso ny laharam-pinday 12 rehefa misy ny loza zay mitranga. Zay moa zany eto tsara lalàna dia miezaka mandrakariva ny hanatsara ny kalitaon'izany famonjena voina izany. Isan'ny nomafisiny nandritra ity fampiresahana ity fa ankoatra ny fitoanana dia isan'ny mahatara ny mpamonjy voina ho tonga eny an-toerana izay hitrangany loza ihany koa ny fahatarany ny fampafantarana azy ireo. Ankoatra izay dia ny mahery tsy mody tsy ho ela velona dia nanentana ny rehetra mba ho mailo hatrany ny avy eo anivony ny saper-pompier na ny sampana mpamonjy voina mba ho mailo hatrany ankatoky ny fetim-pirenena izao.
Fanotolorana fanomezana ihany koa moa ireo mpiasa eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fitsenana ny fetim-pirenena izao. Raha ny fantatra dia fiara-miasa amin'ny fondation Vaovao no nahafahana nanatanteraka n'izany fizarana fanomezana ho an'ny mpiasa izany. Tafiditra indrindra ihany koa amin'ny fizarana ny prime ho an'ny mpiasa. Tanjona moaraka ny fanazavana dia ny hanaova ny mpiasa ny commune Antananarivo renivohitra fety sambatra amin'izao asaramanitra izao. Germaine Menjanahary sy Erzora Jona Arfundi. Vary, menaka, ireo no natolotry ny fondation Vaovao ho an'ny mpiasa eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ankatoky ny fetim-pirenena 20 Jona izao. Nanamafy ny filoham-panorona fa asa sosialy izay efa fanaon'izy ireo isan-taona ny tahaka izao. Ka tanjona ny mba ifanampiny ny samy malagasy raha io ihany koa ny fanamafisana ny fiaraha-miasa ny fondation sy ny commune urbaine Antananarivo. Tonga nandray ireto fanomezana ireto ny lefitra voalohany ny ben'ny tanàna izay nosolotena ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Lalao Ravalmanana. Ny namenay manaraka ny eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra koa dia namehany amin'ny firaisana fahatelo zay dia namehany amin'ny firaisana fahadimy dia namehany amin'ny firaisana fahaenina. Vary ihany koa no natolotra any amin'ireo firaisana anankitelo ireo. Fisaorana moa no natolotry ny lefitry ny ben'ny tanàna manoloana izao fanomezana avy amin'ny fondation Vaovao izao ary nambarany fa irariana trandry ny itoizan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny rotonta. Mitondra amin'ny fisaorana sy ny fankasitrahana zay satria mifanoto tsara mihitsy satria io le hoe mieux vivre ensemble io nanisan'ny thème nivoizina tany Montréal ary efa manomboka ampiaritsika amin'izay zavatra rehetrarehetra atao eto ka atao hoe masabary mainty kitoza zany zao ka irariana dia hoe nitoizan'ny fiaraha-miasa amin'ny ahafahana manao zavatra bebe koa ho tombotsoan'ny vahoaka Antananarivo. Ny ariva teo moa dia samy nandray ny anjarany avy ny isaky ny boriboritany. Targetran'ny CIA izay tarin'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalmanana raha teo ny anaovan'ny vahoaka malagasy indrindra fa ny mpiasa fety ao anatin'ny filaminana tanteraka. Ankoatra ny fizarana fanomezana araka izany dia nisy ihany koa ny fanomezana prime ho an'ireo mpiasa ireo. Fa ny volana Jona karan'izao dia lasana ihany koa fa volan'ny ankizy tsy nizahava-ny bodo foana ireo katitakely tao anatin'ny fokontany tsaramasaina sy ankazomanga izay tafiditra anatin'ny boriboritany fahatelo iny fa nisy ny fanomezana izay natolotry ity mpanakanto araiky ity ho an'ireo zaza ireo. Nisy tamin'izany ny arendrina, ny akanjo ary ny soma ho an'ireo zaza tao anatin'ireo fokontany voalaza teo ireo. Tafiditra ihany koa amin'ny fanampiana ireo zaza sahirana amin'izao fiatrehana ny fetim-pirenena izao. Ho anantsika ny andindiny izay vaovao izay tateriny Jessica Miray sy Mathieu Princy. Isika rehefa tia dia tena tia. Io hatrany no teny filamatra ho an'ny bodo na nandritra ireny fotoana ny fampelezan-kevitra ireny azy. Nasehon'ny mponina tato amin'ny boriboritany fahatelo indray izany satria tonga nizara fanomezana ho an'ny ankizy tety amin'ny fokontany ankazomanga sy tsaramasay izy. Arendrina, akanjo, kilalao no nozaraina. Nandritra ny fotoana dia nisy ihany koa ny fampilalaovana ireo kolonga madinika tamin'ny château gonflable sy trampoline. Nisy ihany koa teto ny fanaovana face painting. Androany dia fotoana akatoky ny fetim-pirenena andron'ny arendrina androany ary fiarahana amin'ireo olona rehetrarehetra eto Antananarivo ary indrindra eto amin'ny boriboritany fahatelo izay toerana niasako nandritra izay fotoana efa-bolana izay dia miaraka amin'ny distime dia eto amin'ny fokontana ankazomanga sy tsaramasay mahakasika an'Andranomahery sy tombondrano andrefana Satsinanana no namorina ny ankizy amin'ity fotoana ity mba ahafahan'izy ireo mianoka ny zoany dia ny zo ilalao. Mety tsy ahita zavatra ohatran'izao izy ao anatin'ny toerana misy azy zao fa tsy maintsy mikisaka amin'ny toerana lavidavitra ka noho izay antony izay dia nentina ankisaka anakaty ny kilalao mba ahafahan'izy ireo mianoka sy miaina izany fetim-pirenena izany sy ny zoany amin'ny mahazaza azy. Tsara ny mampahafantatra fa izao hetsika izao no tontosa dia fiaraha-miasa tamin'ireo malala-tanana sy ny distime ato amin'ny boriboritany fahatelo. Arendrina sy labozia mahery ny 200 no nozaraina teto. Etsika fanomboana ihany koa ity natao teto ankazomanga ity fa mbola mitoy ny asa sosialy ho tanterahana ato amin'ny boriboritany fahatelo.
Fa marobe ireo fikambanana izay nijery manokana an'ireo tsaiky madinika amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao tamin'ny ankapobeny dia tafiditra agnatin'ny fizarana ny arendrina ihany koa ny hetsika izay nataon'ireo fikambanana tahaka nyity nataon'ny fikambanana raiky antsoina hoe Vaovao na ny vahatse tivezo aharo izay ivondronan'ireo taranaka vezo avy eto amin'ny faritany Antananarivo. Orantsika ny andindininy izay vaovao izay. Faritra anisan'ny manan-karena amin'ny alalan'ny vokatra anaty ranomasina ny faritra Menabe saingy mbola betsaka ny olana sedrain'ny mponina vezo any an-toerana, indrindra ny tanora. Ny tsy fananana asa no fanetry be mitarika ao amin'ny tsy fandriam-pahalemana, hoy ny fikambanana Vaovao, vahatse tivezo aharo, izay ivondronan'ny teraky morondava taranaka vezo. Anisan'ny tena hoe olana sedrain'ny tanora any dia ny tsy fananana asa. Ny tsy fananana asa satria be dia be ihany koa ireo tanora nianatra kanefa ny débouché ao amin'ny resaka marché du travail tsy ampy. Faharoa manaraka an'izay ihany koa izay mifanaraka amin'izay dia amin'ny resaka fandriam-pahalemana ihany koa satria rehefa tsisy asa ianao dia lasa manao zavatra amifady. Zay zany anisan'ny olana lehibe zay dia amin'ny resaka fahasalamana ihany koa ny système de santé ihany koa dia tena sarotra be ho an'ilay olona ho an'ny tanora sy ny olona ankapobeny no mandeha misitraka zany hoe fahasalamana zany ohatra hoe marary izy. Fahasalamana, resaka fampianarana, resaka sécurité ary fitadiavana asa. Zavatra be dia be ny activité zay ataonay amin'ny sehatry ny fahasalamana dia mbola misy activité ihany koa izay iarahanay eo amin'ny sehatry ny fampianarana, eo amin'ny sehatry ny fiarovana ny sisin-dranomasina sy ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny. Ireo dia ho avy daholo ny misy sehatra asa sy misy atrikasa be dia be izay efa nomaninay fa ity moa zany satatra am-bavarano ihany fa manetra be mbola ho avy. Misehatra eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana ity fikambanana sosialy ity ary isan'ny targetra ny fanampiana ireo malagasy. Amin'izao tsaramanitra izao dia ny zaza madinika tao amin'ny fokontany ankady toho tsy bazaza no nizarana arendrina. Zay moa zany avy amin'ny fikambanana vezo, fikambanana Vaovao, vahatse tivezo aharo avy an-Toliara. Manao an'izao hetrika zao zay satria misy hevi-dehibe maromaro no tianay hozaraina amin'ny mpiarabelona eto amin'ity fokontany ankady toho ity amin'ny faritra Analamanga. Voalohany ny fikambanana Vaovao na dia avy any Toliara izy dia miasa amin'ny fampandrosoana Madagasikara iray manontolo na ao amin'ny faritra Analamanga dia zay mahatonga anay eto. Faharoa manaraka an'izay ihany koa dia ankatoko ny fankalazana ny fetim-pirenena antsika izao izay tena zava-dehibe. Tokony rehetra ao am-pony pray tanindrazana sy malagasy rehetra zany ary izay mahatonga ny fisiana eto mba hamelona zany afo fitiava-tanindrazana zany ny fizarana arendrina. Fahatelo manaraka an'izay raha hitanareo ity zao misy arendrina vita gasy sy ny vidin'ilay sinoa reny zay mba hitenenina sy nampahafantarina ihany koa ny mpiarabelona fa ilaina ny manjefa gasy fampandrosoana ny firenena. Tsara ny fambolena ao am-pony zaza malagasy fa miainga amin'ny fanjifana ny vita malagasy ny fikolokoloana ny fitiavan-tanindrazana. Ny arendrina taratasy miloko fotsy mena maitso no nozarain'ny fikambanana mba ho fanombohana n'izany fitiavan-tanindrazana ao amin'ny zanaka malagasy izany. Fa amin'ny 2020 ny volana Jona karan'izao no anisany anararotana ihany koa ampifalifaliana ireo tsaiky madinika ny katita kely. Ny tetsy amin'ny kianjany Antsahamanitra indray no ambipoanan'ireo zaza madinika ireo tamin'ity niany ity nampisaomana azy ireo. Nisy ihany koa ny fampisehoana sy ny fitaovavahana izay niarahana tamin'izay ary ny rindrakira fiderana ihany koa niarahana tamin'ireo tsaiky madinika ireo. Andeha aratsika ato agnatin'ity horonantsary raiky tsy akiteniteny ity ny mahakasika an'izay.
koa fa mikoragna fety asaramanitra dia efa tsy maintsy tafiditra agnatin'izany ny sakafo. Raha ny malaza amin'izao raha sy ny fomba mahazatra hatramin'izay dia misy ny famonoana vorona na akoho rehefa tonga ny fety karan'izao. Eny amin'ny isam-panambotra manjaka iny dia anisan'ny toerana malaza amin'izay fivarotana akoho amam-borona izay. Mitaraigna nefa ireo mpivarotra fa tato anatin'ny herinandro teo eo izay dia tsy nisy ny tsena ary miaratsy isan-taona izany tsena ny vorona izany noho ny fahasairana ny vahoaka. Horantsika ny fanadidina izay nataony Noro Fitiavana sy Tahiriny Anara Narinirina. Mitaraina ireo mpivarotra vorona amin'izao akatoko ny asaramanitra izao fa tsy mandeha mihitsy ny tsenam-borona efa hatramin'ny omaly. Toy ny eny amin'ny sampananambohitra manjaka ao anatin'ny iray andro hatramin'ny omaly vorona iray monja no animbalafo raha ny nambaran'ireo mpivarotra. Marina nefa fa somary latsaka ihany ny vidiny tamin'ity. Raha toa ka 5,900 ariary ny gisa iray, lasa 900 ariary izany amin'izao kanefa tsy misy ny mpividy. Tsara no mampafantatra fa ny gana sy ny akoho no tena mandeha amin'izao raha mita amin'ny vorontsiloza sy ny gisa. Manaporofo izany fa miaina ao anatin'ny fahasairana natanteraka ny vahoaka malagasy raha ny voalaza. Ny gana zao manomboka 60,000 dia mahazo, dia ny gisa 300,000 dia efa mitondra gisa be mody. Tsy manam-bola mihitsy ilay olona ny tena marina, tena misahirana ihany ilay vahoaka dia tsy mahatakatra ilay tena gisa be izy. Dia ny amin'ilay gana sy akoho izy mba mividy. Tena hatramin'izao aloha zao tena tsisy tsena mahitsy, ny tena tena tsisy tsena mihitsy zao efa tsy nanomboka omaly androany fa anjaiva tsy fantatra. Hatramin'izao zao vao anankiray lafo nefa efa tena mora ny entiny ety aminay. Tamin'ny herintaona anjara mbola azo lazaina hoe ny entiny tsena raha oharina amin'ny androany fa ny njariva aloha mbola tsy fantatra e. Fa tamin'ny herintaona tena mba azo lazaina hoe nandeha ny tsena noho ny tamin'ity tonity. Izay misy ety miompy dia misy miantoka avy eny Ambotsy Manjaka, Ambojapeto, Mery Mandroso iny izay maka vorona midy. Any amin'ny tompo izao izay mety hoe maka 50 izay dia mba mivarotra 60 arakaraky ny beany ihany. Etsy andaniny, raha toa ka efa nahatratra hatrany amin'ny 200 isa-tany ny gisa namidiny herve tamin'ny herintaona, tsy misy afa-tsy 700 isa sisa no namidiny amin'ity fetim-pirenena 2010 amby 2000 ity noho ny fahasairanan'ny mponina. Toy izany ihany koa Iramatoa Lily mpivarotra akoho amam-borona. Ny anahy zao ny gisa 700 dia ny gana 520 dia ny sarin-dokotra 7 izay. Tena ny hena tena na hena be mihitsy fa tena tsisy tsena hoa dia tsy manam-bola daholo ny ankabeazan'ny olona. Dia na hena kely mahitsy aloha izy tamin'ity. Tamin'ny herintaona zao za manokana nefa nanana gisa teo amin'ny 200 latsaka kely teo akoatry ny gana, akoatry ny akoho sy ny sasany. Fa tamin'ity tsy dia nanao peta-petso mihitsy. Tena ny hena fa isan-taona mahalafo efa firy. Dia na zao anankiroa mba sisa dosa efa maly tena tsisy mpividy mihitsy maly. Fa andro avo mba misy mpandraindray fa tsy dia betsaka. Dia tsy haiko aloha hoe tena tsy manam-bola ve ilay olona sa ahoana tena tsy nanao fety izany ny olona, tena tsy nanao fety ny olona. Ankoatra izay, tsara ny manamarika fa nangina ny tsenam-borona tamin'ity fetim-pirenena 2010 amby 2000 ity raha ny nambaran'ireo mpivarotra. Voatery nahenan'ireo mpivarotra ny isam-borona namidy raha mihoatra tamin'ny herintaona araka ny zava-misy hita teny an-tsena teny. Fa efa teny amin'iny faritra iny ihany dia nagnararoatra nagnano fanadihadiana teny amin'ny toby fiantsonana nasionaly teny Andotapenaka ihany koa ny ekipany MBS tamin'ity niany ity. Fantatra fa mbola vitsy dia vitsy ireo mpandeha izay misafidy andeha amonjy ny tany niaviany na amonjy ny any amin'ny faritra na dia tsy mbola niakatra aza ny sarandalana amin'izany. Raha ny nambaran'ireo olona izay sendra ny mpanao gazety Noro Fitiavana dia noho ny tsy ny vola sy ny lafo ny sarandalana no antony mahatonga azy ireo tsy mbola manapa-kevitra ny andeha ijotso andeha amonjy izany faritra izany. Tsara ny mampatsiahy fa mbola 3 alina ariary ny sarandalana avy eto Antananarivo miazo any Mahajanga, 5 sy 2 alina ariary ny makany Maevatanana ary mandidina ny 5 alina kosa ny mandeha mianavaratra miazo ny lalam-pirenena fahaenina iny. Andeha hoarantsika ny fanadihadiana nataon'ny Noro Fitiavana sy Tahiriny Anara Narinirina.
tsy mbola nahitana fiovandoatra ny sarandalana raha niteny amin'ny toby fiantsonana andotam-penaka amin'izao akatoko ny asaramanitra izao. Mandidina eo amin'ny 2 alina ariary hatramin'ny 3 alina ariary eo ny sarandalana misy eny an-toerana. Raha ho an'ny kooperativa Kof Mandidy manokana, tsy mbola miova ny sarandalana fa 2 alina ariary ihany. Na dia eo azy zany, maro amin'ny mpandeha no tsy mahazaka io sarandalana 2 alina ariary io amin'izao, ka antony mampisy ny adivarotra hatrany raha ny fanazavana. Tsy dia miova ihany nenay tamin'ny heritaona aloha. Tsisy fiovana firy zany nenay. Fa nenay efa fitondrana le client dia 50 000 zay foana. Ny client mbola miadivarotra mandasaka avreo zay tsy izay mitondra foana. Efa be da be ny tomobilany ainga teo, efa nisy teo 10 mahery teo zany. Eny eo amin'ny 12 eo zany efa lasa. Moza zany tena olana mitranga aminay zany tena marina. Fa ny ankoatran'izay tsy dia misy. Raha ny ao amin'ny kooperativa Kof Mandidy indray manapirofy ny fahavitsian'ny mpandeha indrindra any amin'iny faritra hatreto ny isa. Nambaran'ny mpamily iray fa mbola tsy ampy 5 akory ny isan'ny mpandeha azo any Mahajanga tamin'ny fotoana nandalovanay teny an-toerana. Mbola misy 10 hatreto ny fiara azo any Mahajanga raha ny androany manokana. Mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana ny an-dalana, ny trangana fanakanan-dalana amin'ny vato no tena mahazovana amin'izao any amin'ny lalam-pirenena faefatra iny araka ny nambarany. Tao anatin'ny 2 volana izay no tena nanjaka io fanakanan-dalana io. Mbola tsy ampy 5 azo amin'izao mandeha iva amin'ny 3 dia mbola mitady olona. Tomobile moa zao nefa vitsikely zao mandeha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zao zay Kofa Mandidy mbola vitsy zany mbola vitsy zany. Raha ny androany fa ndraindray 20 mahery 30 zay miala eto. Dia ohatran'izay zao maly zalana andeha maly zao ny tsiampy daholo dia zay mandeha zao mbola samy tsy feno daholo. Andriam-pahalemana zany aloha zao milamindamin-dratsy. Ny tena milamina aloha tsy misy fa milamindamin-dratsy. Izy io matsy ne vato no ananiny zareo e. Vato sakanany amin'ny vato avoavo be zany le tomobile dia tsy afaka andingana vato mihitsy ianao. Misy amin'ireo vahoaka kosa no ny safidy ny hanao fety any an-tanindrazana miaraka amin'ireo vady aman-janany amin'izao fety ny 20 Jona izao. Ao ny itodi-doha any Mampikiony, misy koa ny itodi-doha any Mahajanga. Anisany mampitaraina azy ireo ny sarandalana hatrany. Amonjy fety an-tanàna izay mbola irombako vady aman-janaka zany tsy maintsy andiana neny ihany. Fri Mampikiony mbola tsy niova ihany, mbola 3 alina ariary. Somary mavesabesa satria izy fa zany hoe fa mo mididy nataon'izay mpitatitra rika tsy maintsy tratraigna satria efa io ny mahazatra maloha. Satria ohatra zavatra 500 000 andividigna atao tafiditra agny amin'ny 1 million latsaka agny zany dépense mbana frais sakafo. Ary le raha tsy sisy aminay kagny dia tsy maintsy voatery mandeha. 25 juin ny programme ko toko dia andeha ody fa nanao adidy teto Antananarivo dia andeha ody any amin'ny tany misy antena any Mahajanga. Ny frais 30 000 ariary. Amin'ny ankapobeny maro amin'ny olona no misafidy ny tsy handeha lavitra amin'izao fetim-pirenena 2024 izao noho ny fahasahiranana sy ny tsy fisian'ny vola. Lafa vaovao hafa tovolahy raiky no voasambotry ny avy eo anivon'ny polisy pirenena noho ny fikasana anaparitaka sarina tovovavy mamoha fady tany amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Raha ny fantatra dia vola 4 tapitrisa ariary no takeny io tovolahy io tamin'ilay manangy mba ho tambiny tsy hamoahany an'izany sary mamoha fady izany. Nitory avy hatrany moa ilay tovovavy ary dia efa nidoboka eny tsy hafa ity eny an-tanimora azafady ity lehilahy navandoza ity. Ny fanadihadiana mahakasika izay indrindra nataony Edena Elia. Vehivavy iray no tonga tao amin'ny tranombarotra mivarotra finday ary nilaza fa misy fahasimbana ny finday izay novidiny tao amin'ity tranombarotra ity. Noraisin'ilay teknisianina tao ilay vehivavy ka nolazainy fa mila jereny ilay finday. Rehefa nojereny ity lehilahy ity ilay finday dia nadikany tao amin'ny solosainy avokoa ny sarin'ilay vehivavy no sady nanamboatra ilay finday izy. Fotoana fohy taty aoriana dia nisy compte fake nandefa afatra tao amin'ny compte Facebook ny vehivavy io ary nilaza fa mila manome vola 4 tapitrisa ariary izy. Raha tsy izany dia aparitany eto amin'ny tambazotra ireo sary manokana ilay vehivavy. Tsy niandrela nefa ilay vehivavy fa nitory teny anivy ny polisy avy hatrany. Nandeha mifamitorana ka rehefa natao ny paikady rehetra dia tratra ilay lehilahy nampiasa ny compte fake nampiorooro ity vehivavy ity.
Ny aiky ilay tovolahy fa nalainy tao amin'ilay finday namboariny ny sarin'ilay vehivavy ary saika aparitany ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook raha tsy mandoa ny vola izay takiny ilay vehivavy. Efa natolotra ny fampanohavana moa ity lehilahy ity ary efa nidoboka eny an-tany mora vetrany. Tao anatin'ny 3 taona izao dia niroborobo ny fampiasan'ny malagasy ity tambazotra ity ary saika mirona any amin'ny fanaparitahana tsao, fanaratsiana sy fanalambaraka olona iray ny fampiasana izany. Ireo olo malaza na mpanao politika na mpanakanto matetika no tena lasibatra ao anatin'izany. Vaovao avy amin'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo isy ny fahatapahan-dalana amin'ny alakamisy ho avy izao araka ny noty izay navoaka ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny alalan'ny DTMU na ny fitoerana mitantana ny momba ny fitaterana an-tanan-dehibe. Anisan'ny antony raha ny fanazavana dia ny fisian'ilay cross de masse ho tanterahana amin'io alakamisy io. Germaine Menjanary no manome antsika ny andindininy. Commune Antananarivo, secrétaire général, direction des transports et mobilière urbaine. Laharana 170 commune urbaine Antananarivo, typique M, typique SC, typique DTMI, teboka 7 fampandrenesana mandrindra ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny andron'ny alakamisy fa 17 ny volana Jona 2024 eny amin'ny faritra Mahamasina sy ny manodidina. Ny fiadidin'ny tanàna Antananarivo dia nampandre ny besin'ny maro indrindra fa ireo mpampiasan'ny lalana fa mba ampizotra tsara ny cross de masse izay karakarain'ny commandement de la gendarmerie nationale dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizana ny alakamisy fa 17 ny volana Jona taona 2024 manomboka amin'ny 10 ora sy sasany ka hatramin'ny 8 ora. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahandalana amin'ny ireto lalana voalaza manaraka ireto. Ny fiaingana dia manoloana ny kanja ben'ny Mahamasina, lalana Rajoelina, lalana Andriba Mahamasina, lalana Rabozaka Ankady lalana, lalana Fernand Kasanga ao Tsimbazaza, route circulaire Ankady To Tsimbazaza, Ankady Mbahoaka, lalana Général Ratsimandrava andrefana Ambojanahary. Manoloana izany dia ilazana ny tsirairay mba anaraka ny toromarika omeny tompon'andraikitry ny filaminana sy mandrindra ny fifamoivoizana eny an-toerany raha nambarany avy eo anivony fiadidina ny tanàna Antananarivo tamin'ny alalan'ny DTMI. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena dia efa rango tamin'ny 12 ny volana Jona iny no any Japon ny ekipa pirenena manangy eo amin'ny taranja rugby manatanteraka fiofanana na ny stage de perfectionnement moa izy ireo ary mandritra izany fivanina zany ihany koa dia misy ny lalao ara-pirahalaina izay tanterahana miaraka amina ekipa amisa enina hafa any antoerana. Edena Elia sy Mathieu Prince no mitatitra izay vaovao izay. Tsy ny ekipa pirenena malagasy milomano ao anatin'ny baolina kitra intsony ankehitriny no manomboka misongadina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa ao ihany koa ny ekipa pirenena vehivavy malagasy eo amin'ny taranja baolina lavalava na ny rugby. Amin'izao fotoana izao dia manaraka fiofanana any Japana izy ireo. Maritra 10 andro ity fiofanana ity izay efa nanomboka ny 14 Jona lasa teo. Tafiditra ao anatin'ny fiofanana izay ataon'izy ireo any an-toerana ny lalao ara-pirahalaina miisa 4 ifanandrinany amin'ireo ekipa pirenena maro toa ny ekipa pirenena vehivavy kolombiana izay mandray anjara ao anatin'ny fiofanana ihany koa. Iny ihany koa no masaka azonaroso tamin'ity ny an'ity tombokolay sy tombokivavy misaotra anao nanaraka ny vaovaontsika teto amin'ny fahitalavitra MBS ka hatramin'ny farany dia magnano fisaorana bevata ihany koa n'ireo ekipa jiaby izay nandrafitra n'ireny vaovao natolotra teto ireny. Ary mirary soantsika jiaby ihany koa hatratra ny fetiny fankalazana ny niverena ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara ho an'ny amaray 24 ny volana Jona. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho aminao ny tenako ho amin'ny manaraka koa. Sampy tsara tombokolay sy tombokivavy.